raha tsy misy ny fivana dia Hibahan-toerana eny Tsimbazaza rahampitso ny lahadinika izay natokana ho an'ny mpanohitra fotoana izay natokandreo député avy amin'ny fanoherana ametrahana fanontaniana ireo minisitra sasasasany eo anivon'ny governemanta an'ireo dossier mahavaivay eto amin'ny firenena. Hatreto dia mbola tsy mivoaka ny anaran'ireo minisitra voantso eny Tsimbazaza ireo. Raha tamin'ny fivoriana ara-potoana farany tamin'ny fiandohan'ny volana novambra taona 2024 dia naharitra ora maro ny fihaonana teo amin'ireo mpikambana sasany teo anivon'ny governemanta sy ireo député. Manatanteraka fitsidihan'ny any amin'ny faritra Boeny ny governoran'ny faritra Androy Mosa Tatasona nanomboka omaly alahady. Antolabe mahatonga izovanalovan'ny reto vahiny avy any Androy eto Boeny izao nijerena sy andaniana akaiky ny toedrara mahakasika ireo mpifindra-monina avy any atsimo hoy ny governoran'ny Boeny Mokhtar Salim Andriatomanga. Eo ihany koa ny tadiavana vahaolana maharitra manoloana izany. Izy ny fihaonana mivantana ataon'ireo governora rotonta amin'ireo mpifindra-monina ireo mba ahafahana mitafa amin'izy ireo sy hijerena ny zava-misy ihany koa. Atao amin'ireo toerana tena ahitana mpifindra-monina maro toy ny ao Ankarafantsika, Andrany fasika ary Tsaramandroso eny amin'ny lalam-pirenena fahefatra izany fidinana izany mba hanomezan'ny valy mivaingana sy fandraisana andraikitra aingana. Namarano filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny fijijiana nataony tany amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara nandritra ny efatr'andro ny fitokanana ilay vahilava ao Kiembe izay natao iarovana ny sisin-drano ny toliara amin'ny fiakaran'ny rano. Nasiana lalana izay mampitohy ny fiaranatsambo miazo ny siranam-piaramanidina ary mahazo ny lalam-pirenena fafito ny FOTODRAFITRASA. Mialohan'ny tokanana io lalana io dia nihaona tamin'ireo izay voalaza fa manohitra ny tetika bazy toliara tao ankily maliniky ny filohan'ny repoblika niresaka tamin'izy ireo momba ny tombony tokony ho azo amin'ity fitrandrana fa sy mainty ao toliara ity. Miamafy ny fahatapahan-jiro mifandimby eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Indroy isan'andro izany izay maharitra Adin'iray farafahakeliny ary raha ny famovaovao nataon'ny orinasa jirama-ndro any alatsinainy. Voalaza fa miena ny ahavon'ny rano izay mamatsy ny milina mamokatra herinaratra avy amin'ny toha-drano ka mahatonga tsy fahampinangoavana amin'ny famokarana angovo izay ilain'ny jirama amatsiana tambazotra iraisana Antananarivo. Voafitra ihany koa nefa hitsankilany ny solika ampiasaina manodin'ireo milina izay mamokatra herinaratra kanto no mahatonga ny fahatapahana mifandimby. Norombany mpitso ny amboaran'ny ligin'i Boeny rehefa nandresy ny ekipan'ny GNPC tamin'ny isa 17 no 17 izy ireo maly tao amin'ny complexe sportif Majanga teo amin'ny taranja basketball skajy vehivavy. Navita namadika ny rasa noho izany Muriel Adin'iray sy ny namany rehefa niatrika farisina indrony sesy nanoloana reto ekipa ny gendarmerie-pirenena tamin'ny lalao roa farany izay nihaona ny rotonta. Teo amin'ny skajy lehilahy dia ny GNPC no nibata amin'ny fandresena 7-20 no 7-20 no nanoloana ny RBC Boeny. Ireo tarika efatra voalohany ho an'ny skajy lahy sy vavy nandray anjara tamin'ny fiodinana voalohany tamin'ny fiandinana tompon-dakana Madagasikara NA skajy amo noho ny lalao tamin'ity amboaran'ny ligin'i Boeny ity.